Shalom shalom, shalom shalom mikulam, shalom shalom tsikarehetra rehetra miarahaba izay manaraka ao amin'ny Facebook na ny rehefa manao diffusion koa miaraka sy fitery ao amin'ny Facebook hoe live dia manaraka Baruch Hashem. Manohy zany ny fianarana Sha'arei Kedusha mikasika ny midot tovot na ireo toetra tsara izay anatin'ny bokin'ny Rabbi Chaim Vital Sha'arei Kedusha, varavarana idirana amin'ny fahamasinana, varavarana miditra amin'ny fahamasinana, izay ny dikany hoe Sha'arei Kedusha. Koro maromaro no vitantsika, tsika zao zany miditra amin'ny limod na fampianarana fa 1/10. Mbola anatin'ny chapitre toko voalohany, chapitre voalohany, fa anatin'ny varavarana fahatelo. Dia Bezat Hashem tohizana ilay izy. Ohatra ka miverinao Rabbi Chaim Mishay sy Misy Gavin na misy olana amin'ny resaka herinaratra, électricité. Fa raha ohatra ka miverina dia tonga dia afaka miditra, fa tonga dia tohizana zany ho an'izay angambany anaovana fitipitiana kely ny zavatra hitantsika tamin'ny farany teo. Raha ohatra ka fitinina ilay izy dia zao no hitantsika miresaka Rabbi Chaim Vital ny zavatra rehetra tokony ho atao mikasika ny zavatra rehetra tokony atao, ny zavatra rehetra tokony atao azahoany ny olona anankiray antsoina hoe tsadik na hasid. Tsadika ho hitantsika efa ho an'izay manaraka ny koro fahafolo dia saiko moa zany manasa anareo mijery an'izay azahoanareo ilay dikany hoe atao hoe tsadika zany amin'izao fotoana. Dia misy koa ny antsoina hoe hasid. Tsadika zany raha ohatra hoe adika fotsiny hoe dika teny dia olona marina, olona mitsangana marina zany tsadika. Dia ny hasid indray ny olona mpanao asa soa, feno fahasoavana ary feno fitiavana ho an'ny ilay nahary Hashem ary koa ilay voahary rehetrarehetra zavaboary sy ny création na Hashem rehetrarehetra zany. Izay no antsoina hoe hasid. Dia tsika zany mbola hiditra amin'ny sipriny, resaka tamin'ny farantsika raha ohatra zany hoe misy olona anankiray tonga amin'izay dingana antsoina hoe hasid zay, iny dikan'izay hozy izy, satria izy zany sady manatanteraka ny mitzvot na ireo didy firy moa nisany 613 316 ny misy mitzvot anatin'ny Torah, ary tsy vitany manatanteraka an'ireo le olona fa sady manana toetra tsara, feno toetra tsara, feno fahendrena zany dikan'izay midot tovot. Dia iny dikan'izay hoe feno fahendrena. Dikan'izay hoy izy tena teneny mihitsy hoe le fahendrena hoy izy zany zavatra tsy hoe mbola mila ezaka be no anatanterahany tsy iainan'le hoe fahendrena ao anatiny, fa tena lasa ohatran'ny hoe toetrany mihitsy le izy, ohatran'ny toetran'le olona voateraka tany akibo, mbola tany akibon-dreny dia fa misy an'izany toetra zany. Zay hoy izy le dingana azon'le olona antsoina hoe hasid. Dia naka ohatra moa izy teo Rabbi Chaim Vital mikasika ny izy daholo izy ny olona, fa misy olona anankiray izy natratra an'izany dingana zany, izy David Amelech alava shalom, Davida mpanjaka. Izy hoy izy satria ao anatin'ny Tehilim misy Tehilim teny hoe ki hasid ani, satria za hoy izy hasid, hoy izy David Amelech anatin'ny Tehilim na ny psaume moa zany amin'izay fontsay. Dia anohy zany tsika zao tentsika nijanona dia tohizana Bezat Hashem tonga dia atao zany le izy. Vechen ejantsika Vechen Amru Rabotenu Zal Babakama any amin'ny ozy zany ny olon-kendry tany aloha tany amin'ny traité Mishnah izy io Babakama Talmud, Babakama telopolo, ny Babakama iny miresaka dommage na ireo zavatra simba. Dia inona hoy izy tenenin'ny olon-kendry tany haima nandebae le hewe hasida le kayem mile de firke avot. Raha ohatra hozy izy ka misy olona manontany na mitrandraka ny ho tonga amin'izay dingana antsoina hoe hasid, dia inona hoy izy ny zavatra tokony ampiasainy na tokony ho azony ao anatin'ny pochiny, ao anatin'ny sainy zany, iny zany fitaovana tena fampiasaina tokony ampiasainy, iny pirke avot.
Pirkei Avot. Ina antsoina hoe Pirkei Avot. Ireo perek moa zany ohatran'ny hoe chapitre. Fa izy io misy kôdy koa, misy ambaratelo ambadika ny hoe Pirkei Avot. Ina antsoina hoe Avot? Ray aman-dreny. Ray aman-dreny tany aloha. Na Avot koa antsoina hoe ancêtre amin'ny teny frantsay, dia ina moa ny ancêtre amin'ny teny gasy fa tsy razambe. Dia ao anatin'ny Mishna, anatin'ny Talmud na ny Torah oral na ny Torah izay voasoratra, Torah izay zafady, Torah izay shalom shalom Abi Chaim Ishay, shalom shalom. Torah voasoratra, misy ny antsoina hoe Torah voasoratra, Torah oral écrit, dia misy ny antsoina hoe Torah Shebealpe na Torah oral. Izay notonona zany, inona zany anarana hoe Torah oral na tena marina lova-tsofina. Tokony tsy soratana ilay izy fa izay araka ny tantara mety efa misy mahafantatra fa tantarana kely ihany. Ny Torah oral na ny lova-tsofina, ilay fanazavana ny Torah écrit sy ny lalàna izay ao anatin'ny Torah écrit. Dia ny halakha, ny lalàna hoy Moshe Rabbeinu miteny hoe tokony tsy azo atao ny mandika soratra ny fomba zany na ny lova-tsofina, Torah oral. Fa rehefa tonga taty aoriana, misy an'ilay nipotika ny tempoly faharoa, dia teo amin'izay ny olon-kendry rehetrarehetra tany Israel nanapa-kevitra hoe satria raha ohatra ka tsy soratana reto lova-tsofina reto dia ho very, ary rehefa very ilay lova-tsofina dia manjary very ilay identité zany ny Israel sy ilay vahoaka. Dia izay nahatonga ny Rabbi Yehuda Anassi, izay ny anaran'ilay olona nanao an'ilay compilation, nalainy daholo zany, nangony daholo zany ilay tradition na ilay fomba izay fanazavana ny Torah, fa ilay izy lova-tsofina, dia nangonina anatin'ny boky anankiray antsoina hoe Mishna. Mishna no nangonina tao anatin'ny Mishna ny fanazavana zany, fanazavana lova-tsofina. Fa mila fantarina fa ny Mishna dia kodena, kisaritsary ilay izy na zany hoe ohatrany hoe soratra somary sarotrarotra ny azahoana azy raha ohatra ka tonga dia vakiana amin'izao. Misy zavatra mety ho azo, fa mila olona anankiray mahalala an'ilay dikan'ilay satria mila dekodena zany ny soratra ny Mishna zay vao azonao ilay concept rehetrarehetra ao anatiny. Dia izay nefany zay zany ny zavatra nampiasain'ny Rabbi Yehuda Anassi, azahoany zany hoe hitazona an'ilay fomba hoe lova-tsofina, fa na dia voasoratra ary ilay izy fa mila miaraka mianatra ny texte antsoina hoe Mishna io miaraka amin'ny olona anankiray, olon-dehibe, olona mianatra an'ilay izy sy mahalala ny tsiambaratelo. Dia midina zany dikan'izay tsy maintsy misy zany mpampianatra sy ny mpianatra hianatra an'ilay texte antsoina hoe Mishna. Dikan'izay mitohy ihany zany ilay fomba fandalinana an'ilay Mishna lasa inona zany hoe avy amin'ny vava, Torah oral ihany zany ilay izy na dia misy voasoratra ampiasa. Dia ao anatin'ny antsoina hoe Mishna misy ny antsoina hoe Pirkei Avot na ireo, ary ohatra alaina ny hevitra ao anatin'ny hoe Pirkei Avot, ireo fampianaran'ny ray aman-dreny na ancêtre na razambe, fampianaran'ny razamben'izy zanak'Israël. Dia inona zany ozy izy ary Gemara baba azafady Talmud baba Kama miteny raha ohatra ozy izy ka misy olona anankiray mitrandraka ary maniry ny ahazo anazany dingana antsoina hoe chassid araka ny hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo, dia inona ny zavatra tokony ampiasainy, inona ny zavatra tokony ho fantatrany tsara, na ny pshaty, ny drasy, ny remège sy ny sody io zavatra io ny antsoina hoe Pirkei Avot. Io izy mila fantarina. Dia tsika satria efa tamin'ny maraina tsika nanomboka ny Ilchot Pesach na ny lalàna mikasika ny Pesach, inona nataontsika rehefa vita ny Yom Rishon ny Pesach, ny harivan'iny, inona ny zavatra tomboka? Rabbi Chaim Ishay, shalom shalom, na izay mahay. Shalom shalom, somary ambany be ilay volume. Bezrat Hashem rehefa vita ny harivan'ny amin'ny Pesach iny dia ny Sefirat Omer. Sefirat Omer, dia inona koa natao amin'izay fotoana izay? Isaky ny Shabbat, satria misy anaky fito ny Shabbat.
anelakelan'ny eo anelanelan'ny Pesach sy Shavuot. Isaky ny misy Shabata zany dia inona ny vakina? Bezrat Hashem mamaky ilay anankiray iny momba ny tikony midot ilay izy. Dia inona ilay texte? Bezrat Hashem tsy tadidy ilay izy. Ay, tsy adidy. Io misoratra eo ilay izy, Pirkei Avot. Ny Pirkei Avot ny vakina mandritra ny herinandro anankifito azafady, anankifito izay manelanelana ny Pesach sy Shavuot. Isaky ny herinandro iray zany dia mahavita mamaky perek anankiray, pereky ny Pirkei Avot anankiray. Inona dikan'izay? Satria ny Sefirat HaOmer dia fanamboarana ny antsoina hoe fahendrena, miaka ny Sefira antsoina hoe Chokhma. Fa tsy hoe Chokhma no amboarina, fa io fotoana io fanamboarana ny Bina ny tena marina. Za mbola tsy tezitra satria izy teknika be, zavatra misy rehefa ao anatin'ny rohani zany, anatin'ny tontolo ara-panahy, spiritualité, dia io vanim-potoana hoe Sefirat HaOmer. Maheno ve? Afaka ilay sary. Ie, maheno. Fa ilay sary tsy mihetsika intsony, sa mihetsika? Mihetsika. Ay, ndasy vetivety ara misy zavatra ahitsiko kely fotsiny. Aza miala. Shalom, shalom, maheno ve? Shalom, shalom, maheno. Ay, Baruch Hashem. Somary misy olana kely mantsy ilay ordinateur dia indraindray miraikitra. Baruch Hashem, mandeha tsara izy ao. Dia izay zany ny vakina amin'ny Sefirat HaOmer satria fanamboarana ny Bina ilay izy, fa ny Bina na ny Sefira ny Bina zany, fa ny Bina izy no manamboatra azy, ny Chokhma. Tashem. Rehefa tonga amin'izay fotoana izay, afaka miditra kely amin'izay zavatra izay. Dia tohizana zany ilay izy, dia izay ozy izy Rabbi Chaim Vital, tsy hoe Rabbi Chaim Vital fa noentin'ny Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny Talmud Baba Kama, ozy izy nodikendry ao anatin'io Talmud io hoe raha ohatra anao ozy izy dia hiakatra amin'izay. Dinga ny antsoina hoe Chassid zay, dia dia inona hoe izy nana vakio ary ho fantaro ary hiainana tsara ozy izy dia ny antsoina hoe ny fampianarana antsoina ao anatin'ny Pirkei Avot. Ozy izy Shebahem zochru kinyan midot tovot, satria ozy izy ny zavatra rasan'ireo razambe na avot na ancêtre ao anatin'ny Pirkei Avot ozy izy dia ny azahoanao fahendrena. Izay fotsiny tanjon'ny Pirkei Avot. Izay mahatonga ny hoe maninona io vakina amin'ny Pesach, aorianan'ny Pesach ny Sefirat HaOmer, satria ampiakarina ny Chokhma, fahendrena. Inona ny fahendrena? Midot tovot. Eto zany tsika fantatsika an'izay na dia efa fandraisantsika nandritra ny korokoro maromaro hoe rehefa hoe miresaka fahendrena dia hoe midot tovot. Satria eto izy ny texte tena miteny anao hoe Rabbi Chaim Vital amilazanao midot tovot Chokhma, dia mifandray amin'iny dingana antsoina hoe Chassid na olona feno fahasoavana, feno manao asa soa, feno fahasoavana zany sady
mizara fahasoavana no mizara fitiavana. Zay hitantsika tamin'ny taningan'andro lasa. Zay antsoina hoe chassid. De inona hozy izy? Ok. Kemo chez Amrou raboté nous al arak ny teneniny zareo zany ao anatin'ny Pirkei Avot, Rabbi Omar Ezeu derech Yashar. Rabbi hozy izy, Rabbi Yehuda Nasi io, iza hozy izy aiza hozy izy ny lalana mahitsy indrindra. That's what jerentsika am'zay, eto le Pirkei Avot jerentsika teo. Ty hozy izy. Chapitre faharoa izy Rabbi Omer Ezeu derech Yeshara chez Yavo ou lo Adam. Kol shehi tiferet le oseha le tiferet lo min ha-adam. Inona hozy izy ny lalana mahitsy, Yashar, zay tokony arahan'ny olombelona, she Yavor lo ha-adam. De hozy izy, Kol shehi tiferet le oseha, ny lalana rehetrarehetra zay ahoana zany, zay mitondra anazy ou ahoana nandikanan'ny tiferet? Non, tsy mendrika. Tiferet. Tsy maheno a. Tsy haiko na miresaka fa tsy maheno. Fa andraso a misy fahatsarana. Fahatsarana, izy tasiny. Zay zany raha ohatra ka adika le izy a, dika teny fotsiny. To da ataontsika an'izay fahatsarana zay zany le izy hoe zay ny lalana rehetra zay feno fahatsarana hozy izy eo amin'izay mitondra an'le Adama na olombelona manao asa feno fahatsarana. De tiferet lo min ha-adam satria hozy izy ny tiferet hozy izy dia ao anatiny na ny fahatsarana dia ao anatiny Adama. Izy tasiny ndao tohizana izy. Eve zahir be mitzvot kila be ke hamura. Ary ny olona anankiray hozy izy zay mitandrina mitovy hozy izy ny fitandremana na amin'ny rehefa manatanteraka ny mitzva na ny faran'izay maivana indrindra. Ina dikan'izay mitzva faran'izay maivana ohatra zao hoe miteny ohatra fotsiny hoe mitzva no hanao bénédiction brachot. De ohatra hoe isotro rano le olona de tonga de hoe shepony varao. De zay hozy izy de efa tsy mitondra an'le olona tsy ho feno fahendrena satria ohatrany hoe mieritreritra izy hazo shalom hoe mitzva le hoe manao bracha alohan'ny sakafo iny le bénédiction alohan'ny sakafo de ambaniny ohatra nataony ohatrany hoe tsisy dikany hazo shalom. Zay hozy izy anisan'ny mitondra an'le olona amin'ny lalana mahitsy Yashar. Zay ny antsoina hoe Israel, Yashar el mahitsy amin'ny Hashem. De dikan'izay tsy ambanina mihitsy zany na mitzva faran'izay kely. Na ohatra hoe manapaka volo zao de misy mitandrina an'le hoe peot, ireo le volo tsy azo tapahana. De alohan'ny manapa-bolo de misy antsoina hoe mila miteny hoe leshem mitzvat peot. Leshem mitzvat PA amin'ny ilany akavia de leshem mitzvat PA amin'ny ilany akavanana. Zaho ohatran'ireo koa tsy tokony ambanina mihitsy zany hozy izy. Inona koa she'en ata yodea matan sahara shel mitzvot satria hozy izy tsy fantatrao hozy izy hoe inona ny vokatra inona ny zany salaire. Inona ny hoe ataontsika hoe karama moa zany. Karama azonao anatin'io mitzva kely valso. Ataontsika valso zany. Valso zay miafina ambadika an'io mitzva zay tsy nirarahinao io hazo shalom. Veheye mehashev hefsed mitzva keneged sahara. Last week kely saha saha avera zafady keneged ha seda. De ny olona misy olona natsoina hoe manaraka ny derech Yashar koa izy mitandrina ary mahafantatra ny valsoa ny mitzva nataony fa mahafantatra koa ny zavatra very rehefa sanatrin'izay manota na tsy nanaraka an'le mitzva mandika zany mandika lalàna.
dia inona koa izy ve sahana okay ve histakel bishlosha devarim ve ata ba lede avera zao izy izao ary tazomy tsara ozy izy ireo zavatra telo niresako anao reo ozy izy Rabbi Yehuda Anasi reo teboka telo niresan'ireo izy tazomy ary ataova anatin'ny sainao foana azahoana manino azahoanao mba tsy hiala amin'ny lalana mahitsy iny dikan'izay tsy anota tsy lasa tonga mitondra lalana anankiray hafa mitondra anao hazo shalom sanatrin'izany manao avera manao ota da ma le mala mimeha ain roe ve ozen shomea zao izy izy fataro afatra ny olon-kendry antsoina hoe Rabbi Yehuda Anasi olon-dehibe mihitsy zany ray aman-dreny ancêtre ozy izy da fataro izy ny eo amboninao maso anankiray izay mijery anao ary sofina izay mihaino ny zavatra ataonao zany misy fampianarana misy ohabolana sy fitenenana gasy mitovy amin'izay hevitra zay tsy haiko na afaka ampiny Rabbi Hamisha zany mitady an'izay zavatra zay hoe misy maso any ambony izy mijery anao ary misy sofina maheno ny zavatra rehetra ataonao na aza mihevitra anao hoe rehefa hoe any amin'ny toerana lavitra any dia tsy heno na tsy fantatra ny zavatra atao fa izy moa zavatra heno zany apetrao foana izy zany mitahotra n'izy ilay nahary anao na aiza misy anao misy maso mahita ny zavatra ataonao ary misy sofina na eno ny zavatra voateninao apio kely azafady azahoana azany loasa mangina jerena fa Andriamanitra tapony loha da zay todaraba azany loasa mangina jerena fa ny Andriamanitra tapony loha zany zao dia efa tafiditra anatin'izany fampianaran'ny Rabbi Yehuda Anasi tsy hoe tafiditra mitovy ny afatra ao ampita ho an'ny taranaka satria zay asan'ny tsona hoe pirkei avot raha ohatra ka tsy hoe asa moa zany zay ny afatra ireo olon-kendry sy ny ray aman-dreny tany aloha ho an'izy ireo afatra be dia be ireo feno fahendrena apita ho amin'izy ho an'ny taranaka mapara ka raha ohatra ka tsy hoe raha ohatra hita zao fa mitovy ny afatra napetraky Rabbi Yehuda Anasi sy ny afatra napetraky ireo ray aman-dreny tany aloha sy ny razambe malagasy izay nampianatra ny taranaka koa hoe aza ny izy hoe lohatsa mangina lohatsa mangina no jerena fa ny Andriamanitra ao tapony loha ino dikan'izany jereo izy ny hevitra anatin'izany misy olona zany mahita ao ambony izy tsy hoe akaza misy olona fa misy hita tazana avy ao ambony daholo ny zavatra rehetrarehetra atao eto ity tontolo ambany ity ezatashemy dia tsy vitan'izay ozy izy Rabbi Yehuda Anasi shekol ma'asecha basefer nirtavin ary tsy vitan'izay napiny tena miditra kely amin'ny Tsipriny izy moa Rabbi Yehuda Anasi fataro izy fa ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao teto amin'ity tany ity dia voasoratra anatin'ny boky anankiray na zavatra tsara io na zavatra ratsy io dia voasoratra isaky ny manao an'ilay izy ina dikan'izany satria io boky io rehefa miala eto amin'ity tontolo ity dia iny boky iny nosokafan'ilay misy anjely anankiray fantatra ny anaran'io anjely io fa tsy izao miresaka an'izay anjely anankiray manokatra ny boky io dia manasika ny Hashem amin'ny Andriamanitra nanahary dia zao zany fa ity vanim-potoana niainanao tamin'ity tontolo ity dia zao daholo ny ataonao dia tanisany io zao miho tsara io ny voasoratra daholo inona ny tanjona ao ambadika an'izay tsy hoe tanjona fa inona ny afatra anatin'izay fataro zany ozy izy fa tokony mipetraka foana mitahotra naiza misy anao na ao anatin'ny eritreritra ao ara dia efa henona izy zany tsy midika hoe rehefa tsy mivoaka ilay zavatra dia tsy ezatra aloha mositra amin'izay fa fataro fotsiny zany fa ny zavatra rehetrarehetra natao ary zavatra rehetrarehetra ny tenenina dia voasoratra anaty boky anankiray ezatra dia tohizany tsy vitan'izay koa izy fa mbola misy ato azafady vita iny dia izy koa hoe etsika zao Rabbi Omer etsika zao istakel beshlosha devarim zay ny tonga izy tazomy tsara ozy izy ireo zavatra telo ireo teboka telo niresan'ny Rabbi Yehuda Anasi azahoanao manaraka ny lalana tsona hoe iasarina mahitsy fa tsy mivilambilana
filambilana le fanao izy olombelo reky tasy satria tsy manaraka ny lalana mahitsy sy ny fa filambilana tasy izy taraiky vehen Rabbi Levitas any amin'ny chapitre fahaefatra koa misina fahaefatra ndazy koa zerentsika zay Pirkei Avot fahaefatra Rabbi Levitas hozy izy tia indray Rabbi Levitas ish Yavne Omer meod eve shefel roa Rabbi io koa olon-kendry anankiray ray aman-dreny moa zany izy io tany aloha zay antsoina hoe ish Yavne tany Yavne izy mipetraka zao izy ny fampianarana sy ny afatra ho an'ny taranaka meod eve shefal roa tena ezao izy atao tena faran'izay ezaka faran'izay mafy indrindra ny mba ho lasa olona manetry tena humble shefal roa zany ampidino ambany mihitsy izy izy roa anao ina dikany roa ohatran'ny hoe ny fananao le dingana antsoina hoe fanahy soyez humble izy izy extrêmement humble ina dikany zany manetry tena aza mipetraka amin'ny toeranao na mametraka anao amin'ny toerana ohatran'ny hoe mampieboebo hazo shalom na misehoseho izy anao no tena izy zany izy zany ny afatry ny olona kendry anankiray antsoina hoe Levitas ish Yavne she tikvat enosh rima satria izy vonona mihitsy zany anao am'izay fotoana zay lasa ohatran'ny hoe sakafo zany tsy zany tsy diso nanizikako an'izy satria izy fataro fa ny afaran'ny olombelona dia lasa sakafony kankana inona dikan'izay izy hoe aza misehoseho aza mametraka ny toeranao ohatrany hoe misehoseho maizy anao hoe manana hery anao satria lasa hoe filoham-pirenena na lasa hoe mpitantana communauté na lasa hoe mpitantana orinasa dia miseho anao hoe anao zany faran'izay lehibe indrindra amin'izay fotoana zay fataro fa mifarana anao izy sakafona kankana satria atao apetraka ao anaty tany dia zay zany ohatrany hoe fampianarana ao anatiny aveloka an'izy zao zavatra zao mianatra mpisady fotsiny tsika zao atsika tsy miditra amin'ny concept zara tsy niverina tamin'le resaka tiferet iny fa amanaraka drinede Bezat Hashem rehefa tonga amin'ny Pirkei Avot amin'ny Sifata Omer atsika dia afaka manokatra kely hoe inona zany ny concept na ny tsambaratelo ambadika ny fampianarana satria ny fampianarana ato misy ny fahazahoana azy arabaky teny misy ny fahazahoana azy remèze na allusion misy ny fahazahoana azy drash iny dikan'izay fanazavana miaraka amin'ny tantara anankiray hafa mihitsy azahoanao an'ilay voasoratra atao hafa mihitsy ny fahazahoana azy dia misy koa ny fianarana azy episode eo amin'ny tsambaratelo mihitsy dia miditra mihitsy zany ianao anatin'ilay concept be dehibe ny sode dia inona izy izy zay zany afatry Rabbi Levitas ish Yavne ish Yavne Omer zay uma dia andazy toizantsika izy Rabbi Yochanan ben Beruka Omer kol a mehalel shem shamaim baseter nifraim mimenu begalui so izy toan'io fanazavana ty misy indray Rabbi antsoina hoe Rabbi Yochanan ben Beruka zay indray ny anaran'ny olon-kendry sy ray aman-dreny tany aloha io izy ny olona rehetrarehetra zay manimbazimba ny anaran'ny Hashem iny dikan'izany tsy manaja ny tenany tena marina voalohany indrindra satria ny tenanao ny vatana anankiray misy anaran'ny Hashem ao anatiny dia ohatra hoe tsy manaja ny tenanao ina dikan'izany mora tezitra anao na misy ny miditra haute rehetrarehetra zany hitantsika tamin'ny cours teo aloha dia inona hozy izy zay zavatra zay dia efa antsoina hoe manimbazimba ny anaran'ny Hashem dia hozy izy tsy vitan'izay fa ohatra tena hoe manao an'izay hoe manimbazimba ny anaran'ny Hashem zay anao fa miafina ny fanaovanao azy ohatra hoe misy olona zao olona hoe misy manambady izy dia sanatrian'izany lasa ohatra hoe misy tantara indray miaraka amin'ny vehivavy hafa dia miafina zany zareo manao ny zavatra ataony zareo any mihevitra anao fa miafina zao izy fataro fa rehefa mifarana anao izy dia
tsy maintsy resahanao eo anatrehan'olona rehetrarehetra ozy izy dia zavatra nataonao ny afiny satria ny zavatra nataonao iny nanimba ny anarana Shem satria manina koa tena hoe anarana Shem simba amin'izay fotoana zay amin'izay ka ohatran'izay satria ny tokantrano dia iodike vavike iody aba na ray he reny rehefa misy zanaka dia vavy sy he raha lahy izy dia antsoina hoe vavy raha vehivavy ny zanaka zareo dia he dikan'izay ao anatin'ny tokantrano misy koa ny iodike vavike ka raha ohatra ka lehilahy mivoaka ny tokantrano dia sanasin'izany misy tantara hafa miaraka amin'ny vehivavy hafa ina dikan'izay sombany le iody ny iodike vavike zay no tonga ny hoe Mechalel Shem Shamaim anaran'ny lanitra moa zany fa hoe Shem Shamaim zany anarana Shem Shem Nifraim okay Echad Shogeg ve Echad Mezid Bechilul Hashem nataony izy zay fihetsika zay tsy hoe tsy fananinina fananina dia tsy maintsy dia antsoina izy hoe Chilule Hashem nanimba ary nanome enatra amin'ny anarana Hashem mitondra enatra mitondra Chilul nanimba ny anarana Hashem zay ny ato anatin'ny afatra anankiray ny antsoina hoe Rabbi Levitas verina amin'ny texte-ny Shari Kidushatsika jereo zao rehefa manatra an'ity averina ihany fa jereo tsara aiza daholo ny référence nameny Rabbi Chaim Vital ary reny no fitaovana satria izay ny tanjona eto azahoantsika fitaovana be dia be ianarana sy anamboarana sy fanitsiana ny midot tovot na ny toetra tsara na ny fahendrena reo zany averimberena raha ohatra ka hoe misy olona zao ohatra manana olana miresaka hoe gaavas kaas fahatezerana na ny fehibebona dia inona ny tokony vakiana ndana makany am-pirkei avot vakio le Mishnah bet pasuk e alef ina averimberina anaovana méditation ohatra ny hoe petraka anao rehefa mifoha avy amin'ny vitany chatzot laila dia manao ohatra ny maniresaka méditation kely ina averimberinao anatin'ny lohanao averinao foana ny Mishnah iny fa hitanao fa manome anao hery lasa shofel ruach na ho lasa olona tsy dia mora tezitra averikana reto zavatra reto tena vatosoa ohatra hoe trésor ngeza be nizarainy Rabbi Chaim Vital reo pasoky reo aleo tsara dia averimberena dia ozy izy samy dia Rabbi Levitas ok veze mashe nitkaven akavia be omero ve ata ba lede avera zay koa izy izy le ny fampianarany akavia ben Mehalel izay ny teny izy hoe aiza zany misy an'ity Avot 3:1 ifetintsika izy teo ka Avot 3:1 le tout 3:1 ve io Bezat Hashem nasy fa tonga dia tohizana dia ozy izy hoe veze mashe kazao akavia be omerim ve ata ba lide avera sy zao ny dikan'ity tsy mety le dikany ataony eto ve ata ba avy zao izy ianao lide avera izy zao izy nitondra anao ary nameanao lalana nanoranao lalana nanaovana ny avera zay ota inona ozy izy retsono lomar lide hayetser aha hagorem lecha haavera izy zao izy nitondra anao amin'izany nandikana lalana na fanaovana zany hoe fanaovana fihetsika ratsy avera nandika nanao ota fataro ozy izy fa izy zay vantaniny Rabbi Akavia zay ozy izy dia valin'izay lietser ara hitatsika izy eto rotse lomar zao izy izy nitiniteneniny le ede avy amin'ny tanany na avy amin'ny alalan'ny lietser ara agorem lecha avera
satria ny Etsirara izy no mitarika anao ary mitanjo ny Etsirara dia mipotika ianao, potika satria manao an'ilay avera, manao an'ilay ota. Satria mila fantarina fa rehefa misy olona anankiray nanota dia manimba zavatra izy, manimba structure spirituelle, ny antsoina hoe nefesh, roaha sy ny sisa. Dia iny ilay hoe naloto ny akanjony, tsy afaka mitsangana eo anatrehana Shem, satria maloto ny akanjonao dia mila soloina iny, mila diovina. Fa eto zany izy milaza an'izay hoe mitanjo ny Etsirara dia hoe lotona anao ary tsy vitan'ny lotona fa tena hoe gorem zany potehina, potika. Mitondra anao olona anankiray zany ohatra hoe sanatria zany misy hoe fahatezerana na hoe fiaboiboina na le mora manao lasaona raha na mandainga mampiasa ny vavany zany amin'ilay élément rivotra na olona anankiray indray feno tahava, tia sakafo na tia firaisana ranofo na tia ny plaisir rehetrarehetra anatin'ny vatany, iny no ataony. Na ny anankiray indray olona mora feno alahelo, feno tahotra, feno ino moa zany, feno regret, misy ohatran'ny hoe dépression, dépressif ohatran'ireny zay ny terme. Reo zavatra reo izy fantary fa ny Etsirara na le ilany zay le côté anankiray hoe reny antsoina hoe toetra ratsy azafady, toetra ratsy. Dia reo izy izy mitanjony reny dia animbanao, potehiny anao, maninona satria rehefa potika anao dia tsy afaka manao an'ilay sitrapony Hashem, sitrapony Nahary. Iny hoe sitrapony Nahary 613 mitzvot, zay ilay hitantsika verina ihany ilay fanazavana hitantsika tany aloha hoe raha ohatra ka misy olona anankiray izy tsy nianatra tsy napahintsy, tsy niezaka napahintsy amin'ny toetra ratsiny nefa mihazakazaka anao mitzvot, anao an'ilay didy 370 mitzvot, dia inona hozy izy? Reo mitzvot ataon'ireo tsy mitombina ary tsy dikany hozy izy. Ary vomay hozy izy tsy na manatanteraka ary izy fa misy maloto ilay zavatra satria tratran'ilay toetra ratsy. Zay mahatonga ny hoe mitzvot aloha, ny midot aloha no atao voalohany na ny toetra tsara no apetraka. Ina dikan'izany? Fahendrena ambony ny fanaovana lalàna sy fanarahana lalàna bezatatra. Dia Etsirara agorem necha ki ha-Etsirara atzmo yitbatel mimecha, satria fantaro izy fa zay mitanjo ny Etsirara dia andavo anao mandrakariva. Satria rehefa lava anao dia tsy afaka manao an'ilay asany Hashem araka ny tenentsika teo. Ki im Etsirara kayema ou munia atzmo bigvura shelo la'avor hava lei lemeima ve'en ata over avera. Fa zao kosa hozy izy, raha ohatra ka hoe misy olona anankiray zany misy Etsirara mbola ao anatin'ilay toetra ratsy rehetrarehetra mitondra anazy an'ilay rehetratsika teo, fa inona hozy izy? Miakatra amin'izay izy, miady, tsy manaikiresiny zay Etsirara zay ilay olona, fa hiady izy. Raha zaho hozy hoe za zany mora feno tezitra, mora atezerana, mora tezitra, sady ohatrany hoe misehoseho hoe mamizy dia za tsy manaiky an'izany fa za te hiaina ny antsoina hoe fanetretena ary tsy mora tezitra fa miezaka, misy ezaka lehibe ataonao amin'izay tsy lasaka amin'izay fahatezerana zay. Dia inona hozy izy? Zay amin'izay fotoana zay hozy io olona io no antsoina hoe ata over aveda, tsy mahazo hery ilay olona zany tsy andikatra ny avera, tsy passé limite-n'ilay antsoina hoe avera zany izy, tsy lasaka intsony izy amin'izay avera zay na ota rehetrarehetra zay nataony taloha. Ohatra misy olona anankiray indray olona be resaka, mitsokatra foana ny vava maraina atoandro hariva, dia miezaka izy, andaso ary fa henako tsikelikely ilay zavatra mivoaka amin'ny vavako, ary rehefa miteny za dia miteny zavatra feno soa, fa tsy hoe zavatra ratsy foana no mivoaka amin'ny vava. Ezaka be ohatran'izay koa rehefa atao tsikelikely, fantaro izy fa ilay olona io dia tsikelikely izy miala amin'izay toetra ratsy zay. Fa mila, inona ny ao anatiny? Gevura zany mila ady, dinina zany zavatra enjana be, misy tanjaka be zany, misy hery mila ataon'ilay olona. Zay izy vao afaka miala amin'izany toetra zany. Fa raha ohatra hoe tsy miteny za tsisy hery hiadivana an'izany zavatra zany, dia bezatra Hashem mila tenenina hoe ny hery
tena marina ananany tsirairay fa inona mahatonga ny olona anankiray tsy mampiasa ny heriny azahoany hitazona ny toetra tsara hoe tsy ho tezitra shonja tsy manintsinsisa satria le tsirara mbola manana hery koa izy ina le tsirara le ilana antsoina hoe toetra ratsy de indrindra ny zavatra ampiasainy anatin'izay fotoana zay ny antsoina hoe gaava na ny fehboibony satria ny gaava araka hitantsika feno karazana izy fa tsy hoe miheboebo fotsiny de fa hoe zay fa ao anatin'izay misy le hoe mihevitra zany ny olona fa hoe le olona hitezerako de mendrika ny hitezerako satria nanao zavatra tsy nety araky ny eritreretiko de tsy nety le zavatra tsy anatin'ny eritreritra koa zay le hoe makipida olona perfectionniste zay koa taranaky ny antsoina hoe gaava de hoe tsy nanao le zavatra tao anatin'ny eritreritiko zany le olona de tezerako de tena hoe mendrika ny tezerako le olona zay zavatra zay koa zay ny teneny hoe misy gaava zany ao anatiny de mila ampina le olona am'izay fotoana zay hoe aza hoe misy hery anao azahoanao manitsy an'izay fa tsy hoe ohatran'izay nefa zay no toetrako hatramin'izay zay mantsy le hoe contre tsy anatin'ny fampianaran'ny Torah zay miteny an'izay hoe zay fa toetrako hatramin'izay de tsy miova intsony satria ny Torah milaza foana fa ny zanak'Israely na ny olona manaraka ny Torah de ao amboniny antsoina hoe mazaloty na ao amboniny vintana ina dikan'izany raha ohatra ka marina fa hoe teraka tamin'ny vintana toeraka tamin'ny volana anankiray anao de misy vintana hoe mora tezitra ohatra de tena marina le olona rehefa miteny hoe zany zao ny toetrako hatramin'izay marina fa anatin'ny Torah tsy Hashem miteny anao hoe anao tokony any amboniny zany anao ny tantana ny antsoina hoe vintana na mazaloty fa tsy ny mazaloty ny tantana anao zay anao vao afaka antsoina hoe ish Israel na olona antsoina hoe Israel Hashem concept lehibe de lehibe le izy fa allo atao tsikelikely satria eto am'izay manomboka qui hayesara atsoina ok vita zany zay so de misy fanontaniana aloha hatramin'izao Shalom shalom Rabbanit Clarita Jeffers shalom shalom Rabbi Yehuda Maccabi en Facebook shalom shalom Rabbi Aina anaraka koa en Facebook shalom shalom likulam tsisy fanontaniana Baruch Hashem tena marina tena tsisy fanontaniana zaraina ho an'ny be sy ny maro Bezrat Hashem eny ary Baruch Hashem shalom shalom تويزنا زن كلال هعولي كي يوم ترياج ميتزوت على يدي حيوت يتسحر بأدم وهو متجبر على نكرة صديق سو مزيو جيز منوتن ريزومي كيليز ني يوم نكبينو جيز ني فناتاتيران لي 613 ميتزوت جيز kanefa mbola ao anatin'ny olona antsoina hoe etserara ina dikan'izay midôtra haute toetra ratsy de ho midgaber alav fa le olona misy an'izay zavatra zay izy miady izy fa tsy manaiky hoe resin'ny etserara niesin'ny toetra ratsiny fa miady izy za tsy manaiky an'izany marina fa mety hoe ninjera za tamin'ity fotoana ity fa hiady foana za hatramin'ny andreseko an'ity toetra ratsiko ity de inona izy ny antsoina ny olona io tsadika zay nikra tsadika Tsadika zany antsoina hoe olona marina tsedek mipetraka amin'ny sefira antsoina hoe Yesod tsedek zay ozy izy ny amin'ny ankapobeny zany rukshe yekayem al yede bitul hayetseara de raha ohatra ka mbola manohy ihany zany izy am'izay adiny zay miaraka amin'ny toetra ratsiny ka resiny am'izay le etserara ary inona ozy izy chez Yore kinyan midot tovot beteva gamour ary mitanjona ny olona am'izay fotoana zay izy fantatra izy fa tsadika zany izy am'izay fotoana zay fa tanjona ozy izy dia voafeny tsara ozy izy le toetra ratsiny voafeny ary tsy vitany voafeny fa lasa miara-miasa aminy izy lasa namany le toetra ratsy moa zany tsy hoe ina dikan'izay rehefa ilaina le antsoina hoe atezerana de fatany mampiasa le hoe le toetra antsoina hoe atezerana zay ny antsoina hoe olona hasid ina ozy izy ine zay nikra hasid gamour na olona feno fahasoavana ary manao asa soa ary feno fitiavana zay ozy izy zany ny dika azo dingana azo rehefa tonga am'izany stade zany hoe
ny toetranao ratsy tsy izy tsireo tsony no mifehanao fa ianao no mifehan'ny toetra ratsy araka ny teneniko ihany ny olona anankiray zany fantany hoe amin'ny vina tokony ampiasaina ilay toetra antsoina hoe fahatezerana amin'ny vina tokony ampiasaina ny toerana hoe kin A na kin A ay adiniko ny kin A zafady ina moa kin A zafady rabi Remishay jalousie ilay izy fialonana toda fialonana fa io fialonana io koa azo ampiasaina fa ho an'ny Hachem marery ihany fa tsy ho an'olombelona hoe ohatran'ny tantaran'ny Pinhas na Pinehas hoy izy ny nadika teny fa Pinhas nanana fialonana ay zay ny tena izy fahasaro-piarona fahasarotam-piaro toda rava fahasarotam-piaro ho an'ny Hachem satria nanimajimba ny anarana Hachem i Zimri Ben Salou iza io Zimri Ben Salou io prince ny tribune Shimon nina nataony le tantara zay le hoe nandeha izy niaraka tamin'ny vehivavy kananita dia nanao firaisana teo ao avelany dia tazan'olona rehetrarehetra hoe jereo ozy izy ny zanak'ampanjaka ny zanak'Israela dia manao an'izao fihetsika ohatran'izao zany ny antsoina hoe Hilul Hashem na manimba ny anaran'ny Hashem dia nisan'izay fahasarotam-piaro zay Pinhas dia alohany satria zany nanana an'izay hoe fahasarotam-piaro dia nanontany aloha izy tamin'ny Moshe maitrany hoe inona ozy izy ny lalàna atao rehefa misy an'izao fihetsika ohatran'izao dia Moshe Rabbeinu no milaza hoe fantatrao ozy izy ny tokony atao dia inona nataony nalainy lefina tonga dia vonoiny tamin'ny lefina ilay lefina Zimri Ben Salou sy ilay Kananahita vonoiny nandatadra izy nefa inona ny vokatra azony tamin'izay fihetsika zay nandatadra izy nefa Hachem tonga dia niteny azy hoe anao izy manana antsoina hoe Brit Shalom nga manjaratsika kely androany antsoina hoe Brit Shalom Brit Shalom tenenin'ny Hachem io dia ny ietserarany rehetrarehetra anakefatra le izy dia lasa tonga dia 25% daholo ny dikan'izany équilibré daholo ny ietserarany tsisy hoe ka asy ngeza be loatra tsisy hoe resaka hoe Sekhabetela ngeza be loatra tsisy hoe resaka tava ngeza be loatra fa tena 25% équilibré daholo zany ny toetra ratsiny ina dikan'izany izy no mitantana ny ietserarany zay ny code zay ny valisoa nameny Hachem anazy ary tsy vitan'izay nampiakariny lasa Cohen koa izy zay zany no sahar na valisoa azon'olona anankiray rehefa manana an'izay hoe rehefa hainy mampiasa ny antsoina hoe fahasarotam-piaro fa ny fahasarotam-piaro ho an'ny Hachem fa tsy ho atao hoe fatahotsy aiza fa tsy nivoaka indray le teny teo ina izy teo le jalousie hoe jalousie avy amin'ny fahasarotam-piaro ho an'ny ohatry hoe vady mohatra fahazo shalom ilaina le izy fa mila fantatra zany ny mifehy azy zay no voasoratra ato teva gamour hine hizera nikra chassid gamour amin'izay fotoana zay anao izy dia antsoina hoe chassid gamour na hoe chassid zay complet feno vitanao daholo ny tikkun anatin'ny vatanao na ny fanamboarana ny etser ara zay ny tanjona ary zay ny dingany zay ny tanjony ty boky ty antsoina hoe Sha'arei Kedusha na varavarana mitondra anao amin'ny fahamasinana inona no izy ny zavatra voalohany ataonao zany andana miazakazaka haitsio ny toetra ratsy rehetrarehetra rehefa latsaka anao rehefa mianjera anao tsy maninona fa mitsangana fa vao zay misy ny ilaina aleonao izy miady zay hoe zay ny toetrako hatramin'izay fa tsy miova intsony zany satria amin'izay fotoana zay tsy afaka antsoina mihitsy ara zay olona miteny an'izay tsadika satria tena hoe resy za matanjaka be le toetra ratsy fa zay zany zay nanaovan'Andriamanitra anahy dia zay ok resy Hachem fa tsy afaka antsoina zany ny olona tsadika fa raha ohatra misy olona anankiray vao fantatrao isa nianjera fa tonga dia mitsangana nianjera za aleo famboarina ny zavatra nisombako fa
za tsy hoe manaky resiny zany mihitsy zany olona zany de efa antsoina izy tsadiky. عود ياش مدرجات حسدوت لمعلى ميزي شئنا لمعلى منا وحايش عزيني كادوش وإي نيز كيرت بسفر أتيكونيم و بسفر هزوآ بمكموت أربي و بيتخا و فيفرات ببرشات كيتتسي برعيتا برعيا ممنا. فتارو زيز فمبولا ميس دينغنا نكري أفنو تسونامي خاسيد كامور إننا نرانزي لمالا نيزوش أنا لمالا فتارو زيز فأمبون زي دينغنا زي تسيسا وتنبون أفندين نوزان يدينغنا ريا يوزان وزيزان تنفرانزي أفندين تسيسا وتميس أكوتن زي دينا وزيز لمالا ميمينو وإيش أزي أري أولا نتاتن زان دينغنا زان وزيز ديسوناوي كادوش na masina na tena dikany le izy kedosha zany natokana satria zany dikany hoe mekadesh zany natokana ho an'izy ho ana Hashem am'izay fotoana zay de iza hozy izy ny olona nazo an'izany dingana zany matoa voalohany indrindra matoa Rabbi Chaim Vital malala ny fisiany zany dingana zany izy natratra an'izany dingana zany ary taiza nazahoana le izy ary hakadosh zay mahatonga ny olona rehetrarehetra tsy haiko na ny olona zany mety hoe maromaro miteny hoe ary kadosh fa tsy fantatry zareo aveza zany kadosh zany mila fantarina fa kadosh io dingana azony ary na Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi zay ny tena anarany fa na mena izy amena titre ny olona anankiray rehefa mahatratra an'izay dingana zay antsoina hoe kadosh ary akadosh ary dikany ary liona masina na liona natokana zay ny tena dikany hoe kadosh. Zay hozy izy dingana faran'izay avo indrindra amin'ny rehefa miditra anatin'ny dingana maromaro antsoina hoe chassid na chassidut. Antsoina zany ny olona kadosh de inona hozy izy zay zavatra zay ve i niskahima be sefer io dingana io izy hitanao raha ohatra ka jeranao aiza tsara ny resaka an'izany dingana antsoina hoe kedusha zany de ndanao hozy izy manokatra sefer na boky antsoina hoe tikonim na tikonezoar izay nisoratana izy ary kadosh. De any amin'ny zoara koa izy parashat Hayamemna miresaka an'izany dingana antsoina hoe ish kadosh zany ish kadosh de inona hozy izy mila fantarina misy kody ty zaraiko kely aminareo rehefa mianatra zoara rehefa tonga amin'ny toerana antsoina hoe Hayamemna mila fantarina fa tsy Rabbi Shimon Bar Yochai tsony miresaka amin'izay fotoana zay fa manana ibor miaraka amin'ny Moshe Rabbeinu izy zay kody zaraina zany zao fantarina fa rehefa anatin'ny zoara mamaksika hoe tonga zany misy fanazavana anankiray mikasika ny parasha de hoe izy be Hayamemna kody africaine Hayamemna Rabbi Shimon Bar Yochai tsy izy tsony manoratra na tsy izy tsony miteny amin'ny fotoana io fa izy ibory ny Moshe Rabbeinu de Moshe Rabbeinu no miresaka zany amin'izay fotoana zay. De zay le shono ary zao zany hozy izy ny zavatra resany izy zany izy io Rabbi Shimon Bar Yochai nanao ibory miaraka amin'ny Moshe Rabbeinu ao anatin'ny parasha fanazavan'ny zoara kadosh amin'ny parashat kitetse inona hozy izy de zay le shono velav le magana amara kudshaberihu kal عوسك بالتوراة وبجميلوت حسديم ومتبلل إيم حتسبور معلي أني الله كإلو بدعني لي ولفني مبين عمود هعلم وبين أمود هعلم ناس Digen. Is not so is ça va bien. Le lave les magana amar hakadosh baruch. So is ntenena hakadosh baruch. So Moshe la africaine Rabbi Shimon Bar Yochai nano ibur
any fanany Moshe Rabbeinu miresaka zao dia izy zany zao izy zany afatry Akadosh Baruch Hu kol ha'osek batorah izay olona rehetrarehetra manokana fotoana ianarana Torah hozy izy ou minut chasadim ary manao asa soa asa soa fahasoavana chasidut dia mitpalelim im hatzibur ary mivavaka miaraka amin'ny congrégation amin'ny mpiara-piangona zany fa tsy hoe mivavaka rery tasem mbola misy kody koa alova vakiana fotsiny zavatra teneny dia hozy izy miale any alave fataro izy fa za dia eo ambony zany olona zany ina dikan'izany erovany Hashem Akadosh Baruch Hu mihitsy no miaro an'ilay olona amin'izay fotoana zay ke ilu peda'ani li ulevanai miben umot aulam dia atsoina hozy izy ireo olona manao an'izay mandatanteraka an'izay zavatra telo ireo zanaky Akadosh Baruch Hu dia na dia tsy eo mipetraka anatin'ny Eretz Israël zareo fa exilé navoaka exilina zany dia atsoina foana zareo zanaky Akadosh Baruch Hu miaraka amin'ny umotolam na miaraka amin'ireo vahoaka hafa eto zany tsika koa hita misy texte anankiray Rabbi Shimon Bar Yochai avy amin'ny fanany Moshe Rabbeinu milaza hoe ny olona izay manao an'ireto no antsoina hoe zanaky Hashem baneha zanako anareo hozy izy dia zay zany mahatonga an'ilay hoe amin'ny misy finoana sasany miteny hoe zanak'Andriamanitra tsy olona anankiray ihany antsoina hoe zanak'Andriamanitra fa be dia be satria raha vao olona anankiray manokana fotoana zay ny teneny Rabbi Shimon Bar Yochai mianatra Torah ary manao asa soa ary tsy vitan'izay fa miara-miangona amin'ny olona mpiara-miangona aminy dia fa inona no antsoina hozy izy Akadosh Baruch Hu mihitsy milaza hoe anao zanako fa noentina ilay izy lasa natao situation anankiray dia lasa manome zavatra hafa mihitsy mesa tasem fa zay mantsy ndao ary tohizana ukema bena nekra zantsika zao tsy mitovy sa tohizana ato ilay izy ukema hetsantsika zao ukema bene nesha deka mishtadlin be oraita be khule de oraita nasary tohizako eto izy satria tsy nitohizan'ny Rabbi Chaim Vital anatin'ity boky ity velo vetivety dia zay hozy izy lasa tohizako zany dia kama benenesa deka misy tadilina be oraita dia zao hozy izy fataro Rabbi Shimon Bar Yochai ihany milaza an'io miaraka amin'ny Moshe Rabbeinu anatiny firy hozy izy ny firy dia firy hozy izy anisan'ny olona izay milaza hoe mianatra Torah na mianatra Baiboly na mianatra ny soratra masina firy betsaka hozy izy ny olona tena miteny hoe zao no fahazahoana an'ity Torah ity na zao fahazahoana an'ity Baiboly ity ny olona rehetrarehetra zany miteny an'izay firy how many firy hozy izy kama benenesha zanak'olombelona hozy izy dia miteny mihitsy hoe za hozy izy dia mianatra manokana ny fotoana amin'ny Torah vehole velo itparek kodsha berihu nefa hozy izy tsy reo olona reo izy zany tsy rehefa misy hoe zavatra angatanina misy zavatra mitranga ao aminy dia ohatrany hoe mahatsiaro hoe tsy miaro tsy arovany Akadosh Baruch Hu zareo nefa hozy izy amin'izay fotoana zay tsy mahatsapa zany zareo misy miaro araka ny tenentsika satria hoe raha ohatra hozy izy misy olona anankiray mianatra Torah sy manao an'izay teboka anankiteny tenen'ny Rabbi Shimon Bar Yochai dia Hashem mihitsy hozy izy ny eo amboniny ary izy no miaro azy kanefa hozy izy firy zany raha tena marina zany ny olombelona rehetrarehetra satria manana azo daholo zany zao ny fianarana Torah ny dikan'ny Torah sy ny dikan'ny Baiboly sy ny sisa tokony tsisy olona zany
hoe tsy ambininy HM zany hoe tsy voaro na tokony tsisy olona hoe manana sinasindra misy hoe tsokony hoe tsisy fahendrena zany tsony satria fa mianatra Torah nefa ina zavatra mitranga besaka ny olona teny zao ny tena marina dia rehefa amizay reo milaza hoe ianareo diso na vao anatin'ny Torah fotsiny jereo fa misy courant be dia be courant ny olona antsoina hoe pastanim misy antsoina hoe orthodoxe misy ny antsoina hoe ino izy teo misy ny antsoina hoe libéraliste misy ny antsoina hoe juif messianique fa maninona feno sampana be dia be ohatran'izany satria maninona tsy ao ny fahendrena nefa reo mianatra Torah miteny mihitsy hoe tsika mitazona ny Torah tsika manana Torah ary tsy vitan'izay fa nany amin'ny fivavahana hafa koa mitovy amin'izay anatin'ny kristianisme misy antsoina protestant tampoka anatin'ny chrétienté misy ny antsoina hoe témoin de Jéhovah misy ny antsoina hoe évangéliste fa maninona mizarazara be ohatran'izany normal ilay satria inona ny zavatra tsy ampy amin'ilay izy fahendrena verina indray mitovy amin'izay koa amin'ny courant islam misy ny antsoina hoe sunnite misy antsoina hoe chiite ao anatin'ny sunnite feno tsapana maro be ao anatin'ny sunnite koa feno tsapana maro be misy milaza hoe mila manaraka ny ny zanaky fampianaran'ny zanaky Mohamed misy ndray ny sasany teny hoe tsy ny zanaky Mohamed nazo an'le masorana le tradition fa le olona nianatra taminy dia nizarazara inona vokatra n'izany tsy ampy fahendrena zay zany ny tenen'ny Bishop Mbayohay hoe betsaka hozy izy ny olona miteny hoe mahay Torah nefa maninona hozy izy tsy zarazara be ohatran'izany ary maninona tsisy miaro zany lasa feno fialonana feno misy fiadivana ao anatin'ny communauté satria tsy ampy le fahendrena tsy ampy le asa soa satria tsy vitany hoe fianarana Torah fotsiny izy fa misy ny hoe asa soa inona ny asa soa ny olona mahavita manao asa soa zany mila olona feno fahendrena ary tsy misy tsony ny antsoina hoe toetra ratsy ao anatiny izy atashiny tsy zany resaka an'izay fa Moshe Rabbeinu ao anatin'ny Bishop Mbayohay اوكي إله ها وكمنا دين حسيد إله متحسر إما كونو c'est où is c'est où is fataro izy fa le Shrina amin'izay fotoana izay na dia mianatra Torah le olona satria izy tsy manao chasidut tsy manao asa soa na tsisy an'le nanao an'le tikony amidot satria araka ny hitantsika ahoana ny nazahoana ny dingana antsoina hoe chasidut na chasid gamour rehefa voafeny ny toetra ratsiny zay ianao vao afaka amin'izay dingana zay amin'izay fotoana izay ianao rehefa mianatra Torah dia Hashem no miaro anao fa raha mbola eo aty amin'ny antsoina hoe dingana tsadika raha zany farafahakeliny na dikan'izay ilay olona mbola miady amin'ny hoe laviny tserara laviny toetra ratsiny fa mitsangana foana dia efa eo ary izy zany dia Hashem dia efa manampy ny olona iny fa raha ohatra misy olona misy tena tena zay ny toetrako atao Hashem dia zay ohatran'ny hoe izy zany nametraka ny tenany amin'ny toerana tsisy fiarovana hazy be shalom dia manjary zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainana dia misy fiatraikany ao aminy rehefa tsara ny andro dia faly rehefa ratsy ny andro dia malahelo satria tsisy hery tsisy tena miaina ao ambanin'ny antsoina hoe mazaloty na ao ambanin'ny ino izy teo vintana dia tena hoenty ny vintana rehefa makaty ny vintana rehefa tsara ny vintana dia tsara ny zavatra mitranga rehefa ratsy dia ratsy fa nefa zay ny tanjona anao no mitondra ny vintana fa tsy ny vintana no mitondra anao anao no mitondra ny toetra ratsy fa tsy ny toetra rantsy no mitondra anao sy ny sisa zay zatashina dia ومان دي حدا بيت يوفتا بجميل حسد لشخينتا سو زيز راوتا كم زيزان نو فون ماناتيرا كان سيتابون أشم أر مانو إزك فانو بنانين حسد جميلوت حسديم نا فانو بنانين فاسوا أساسو مانو أساسو وانين وانريو création nandreo zavaboary ny Hashem ina zany zavaboary ny Hashem voalohany indrindra manaova chesed amin'ny tenanao satria ianao zavaboary ny Hashem ina ny dikan'izay hoe chesed aza hoentinao ny vatanao aza hoentinao ny fananao any amin'ny toerana feno toetra ratsy na feno loto zay ny zavatra ataonao voalohany dia efa manomboka anao zay manaja ny zavaboary ny Hashem na ny création ny Hashem inona ny tafiditra amin'izany tandremo ny fomba fihetsika jereo sara zany ny fihetsika hoe fahendrena sy ny sisa aza dia manokatra vava loatra aza mora tezitra aza
ohatran'ny feno hoe aza satria zay no fanomboany le ady zay aza ne pas balle ary tadiditsika le zavatra nytenen'ny zay cours anankiray nataoko tamin'ny teny français sy teny anglais mikasika ny Otiot de Rabbi Akiva. Ozy izy hoe ny Torah ozy izy manomboka amin'ny lettre bête de miafarana amin'ny renitsoratra antsoina hoe lamed de manome zany izy hoe balle zany ne pas aza de rehefa avadikanao ozy izy zay lettre zay de manome ndray izy lève ny fo de ozy izy Rabbi Akiva ao anatin'ny Otiot de Rabbi Akiva. Ny olona anankiray ozy izy zay mavita mitazona an'ireo midote anankiroa iny midote anankiroa balle sy lève na aza ary mitazona ny fony satria ny anatin'ny fony fototra ny toetra ratsy sy ny toetra tsara émotion fihetsepo zay ny amin'ny teny gasy fotsy izy hoe fihetsepo mihetsikesika le fo fa tsy ny saina no mitondra fa ny fo no mitondra anao zay ny code de ozy izy ny olona manana an'ireo maîtriser an'ireo midote anankiroa na aza manady zany le zavatra tokony tsy atao zany aza sy mitazona ny fony ho tsara foana inona ozy izy manana hery ozy izy olona io mianatra ny antsoina amin'ny Torat Aleph satria zay fanazavana zay ao anatin'ny renitsoratra antsoina hoe bête de ozy izy mitanjona miverina ny Torat Aleph ndana ozy izy anao satria ny Torat Aleph no tena izy fa nisan'le otany hoe vaudor de omby vita volamena dia very ozy izy zay Torat Aleph zay de lasa nahazo bête tsika zay ny lettre antsoina hoe bête Bereshit de zay ozy izy manaova ozy izy asasoa ho anao voalohany indrindra ary tsy vitan'izay fa rehefa vitanao zany manao asasoa amin'ny tenanao de ataovy koa ny asasoa amin'ny mpiaramonina de rehefa vitanao koa zay de ataovy ny asasoa eo amason'ny zavaboary rehetrarehetra de vita zay de inona ozy izy tonga am'izay ny fiasa soa amin'ny Shekhinah na ny fisiny Hachem zay ohatra dika hoe fisiny Hachem eto amin'ity tontolo ity satria mila fatarina fa rehefa tsisy ny hasina amin'ny toerana anankiray de tsy mipetraka ao ny Shekhinah na le he farany olokevavike Shekhinah da avde hesed im kono de am'izay fotoana zay ozy izy io olona io am'izay no antsoina hoe andevo fa tsy andevo eved zany mpanompo an'ilay tompony zay dingana de am'izay fotoana zay zany anao io zavatra rehetrarehetra resana io zany iny resany Rabbi Shimon Bar Yochai zay nanana Iborny Moshe Rabbeinu anatin'ny Zohar io zany io tantara ny antsoina hoe Ish Kadosh na olona antsoina hoe masina na tena izy olona natokana izy natokana maninona satria manana fomba fihetsika manokana mihitsy izy raha ohatra ka jerenao ny fomba fihetsika fa fiainana manokana raha jerenao miaraka raha hoe ampitahina amin'ny fomba fiainan'ny olona rehetrarehetra tsy mitovy manana fomba fiainany mihitsy izy de natokana zany izy am'izay kadosh zafady io izy izy fataro fa zany no dingana azo tokony atao raha ohatra ka te azo an'izany hoe titre kadosh aria kadosh de Ezat Hashem aloha zanona eto aloha Baruch Hashem misy fanontaniana ve Baruch Hashem Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen tona raba Rabbi Mishai sy ny fianakaviana rehetrarehetra raha ohatra zany misy fanontaniana miafina de afaka apetraka na afaka ampidirina ao anatin'ny messenger Ezat Hashem tona raba Rabbi Aina tona raba Rabbi Arabanit Laita Jeffers tona raba Rabbi Yehuda amin'ny Facebook de ho an'ny rehetrarehetra de manaraka Ezat Hashem tohizana ny cours Halakha Pesach satria fa nanomboka atsika tamin'ny maraina de tohizana satria lava be le izy araka teneniko fa Baruch Hashem atsika misy fotoana tsara alohan'ny idirana ny Pesach anaovana ny halachot rehetrarehetra na ny lalàna mikasika ny Pesach ny Benisray sy fanampy ny fanampy fanampy ny Nosar Afriki na ny fomba fanaovana ny Pesach alpi Nosar Afriki Ezat Hashem Laila tov lekulam am manaraka indray tona raba